Alatsinainy fatelony volana aogositra miarabantsika rehetra ny atokantrano tompoko lasy tompoko vavy manasanao anaraka ny fampalambo avy eto fitalavitra TV+ Madagasikara ho amin'ny ity riva ity miravana koa fitiavana adony. Rabanao ro miaro manana miaraba tompoko vavy sy tompoko lahy manasantsika anaraka ny fampalambo avao mivantana eto amin'ny TV+ Madagasikara hatramin'ny farany ity vaovao amin'ny fiteny malagasy ity tahaka ny vaovaonay amin'ny fiteny frantsay dia azontsika arahana mivantana ihany koa amin'ny alalan'ireo tambazotranay sosialy dia ny TV+ Madagasikara ofisialy sy ny TV+ info izany ireto ary ireo lohateny vaovao. Vosambotra ny lehibe ny Sisikô-Antananarivo taorian'ny fizavana natao teny amin'ny toeram-pivoriany ireo fikambanana miafina teny Ivandry nahitana vatapaty sy tolapaty ary fitaovana samihafa fanaovana sorona ny tao amin'ny toerana fivoriany ireo fikambanana miafina atao Ivandry raha ny fitsiriana izay natao. Mila toerana iasana ny FFKM ao anatin'ny fitarihana ny dinika nasionaly ho tanterahana eto amin'ny firenena natolotra ny minisitry ny fanajariana an-tany sy ny raharahantany Général Idrissa René de Reuilland androany ny toerana misy efitra maromaro natokana iasan'ireo fitombengonana samihafa sy toeram-pivoriana teny Andoham-piana ka nandritra ny fidin'ny fotony tanterahana teny Andohalo. Fa maikilany afo ny tsena ao bazarikely Tomasina Mariana lehilahy iray ihany koa no maty mainy afo ary tsena manodidina ny 530 no may tanteraka nandritra izany. Fa ovova tsy ho ela ny olana famatsiana rano fisotro-madio amin'ny komina Ambanivohitra Ambalavao. Ministry mamoaka ny Madagasikara voafidy tao Ambalavao Rasoanirina Marceline efa mipetraka amin'izao ny forage roa harom-bola iampy fahatelo noho ny fanampiana avy amin'ny filohan'ny fanavaozan'ny Repoblika ny Colonel Michael Randrianirina. Faraka izany voasambotra ny lehiben'ny Sisikô-Antananarivo taorian'ny fisavana natao ho teny amin'ny toeram-pivoriany ireo fikambanana miafina teny Ivandry. Nahitana vatapaty sy tolapaty ary fitaovana samihafa fanaovana sorona ny tao amin'ny toerana fivoriany ireo fikambanana miafina atao Ivandry raha ny fitsirihana natao. Anisan'ny lasibra tao anatin'izany ilay zazavavy 14 taona maty natao sorona teny Amboanjobe. Ahina misy ifandraisana amin'ny alatra olona amin'izao ity raharaha fanaovana sorona ity raha namara ny tony mpampanolo-lalàna Antananarivo manoloana ity tranga ity antatratsika ny andindiny izay Eliza Herman. Baiko avy tamin'ny Pimasy ahafahana manovana fari-piainana ho tsara kokoa no nitarika ireo olana monina n'ilay zazavavy 17 taona maty natao sorona teny Amboanjobe. Iverenantsika ny zavan-tranga ny andro ny 20 Jona na afatesany ilay zazavavy. Nalain'ilay vehivavy tany tokotany ilay ankizikely antsoina hoe Sahala tamin'ny fotoana iny ny tambadamaziny hoentina hoe andeha hividy kapa. Rehefa izay dia nentina teny Amboanjobe. Teny no novonoan'izy ireo ilay zaza no totaina tamin'ny vato ny lohany. Nitarika azy ireo hanao an'iny zavatra iny dia nanantona Pimasy izy ireo. Ilay Pimasy no nilaza hoe tokony manao sorona raha te hiova ny fari-piainana raha te tsaratsara kokoa ny fari-piainan'izy ireo. Tamin'ny fotoana iny zany nampanaoviny ramatoa ny patalohan' ilay zazavavy kely. Dia rehefa maty ilay zazavavy kely io dia nesorona ilay pataloha dia nariana tany anaty rano mandeha araky ny baiko izay namen'ilay Pimasy azy ireo. Izany hoe finonompoana amin'ny fieritreretana fa rehefa manao ilay sorona araka ny tenenin'ilay Pimasy dia hiova ny fari-piainan'izy ireo. Tafiditra ao anatin'ny raharaha fanaovana sorona ity ny lehiben'ny Sisikô-Antananarivo izay nahiditra amponja Vonjomaika taorian'ny fisavana natao tao amin'ny toeram-pivoriany fikambanana miafina teny Ivandry dia nahitana vatapaty misy tolapaty, sabatra, boky mirakitra ny fombafomba fanaovana sorona, efitra manokana fanaovana sorona ny teny an-toerana. Toeram-pivoriana izay ivoriany ireny fikambanana miafina ireny. Rehefa nanao fisavana teny izany ny mpanao ny enquête niaraka tamin'ny tompon'andraikitra tao amin'ny fampanoavana dia nahitana vatapaty misy tolapaty tao anatin'ilay toerana. Nahitana ihany koa sabatra, vatapaty hafa maro, taratasy marobe. Anisan'izany taratasy izany ny boky izay manazava ny fombafomba ataon'izy ireo rehefa manao an'ilay rituel izy ireo.
misy ihany koa ny efitra izay hita ohatran'ireny hoe any am-piangonana reny misy latabatra hôtel mihitsiny dia eo amin'ny toerana io zany no anaovana ilay rituel. Rehefa efa mandeha ny fanadihadiana amin'izao fotoana izao ary efa misy olona voasambotra ao anatin'izany. Anisan'ny voasambotra ao anatin'iny raharaha iny olona manana andraikitra eto amin'ny firenena satria izy olona io zany dia chef Cisco Antananarivo renivohitra. Ahina izy fifandraisana amin'ny alatr'olona amin'izao ity raharaha ity raha nambara ny tony mpampanololalàna Antananarivo. Ao anatin'izay fanadihadiana izay ihany koa no ahafahana mieritreritra fa misy sorona atao ao anatin'ireny fikambanana miafina ireny matoa misy ilay boky izay hitan'ny mpanao fizavana teo hoe rituel funèbre. Izay moa ny anaran'ilay izy hoe rituel funèbre manazava ny zavatra atao rehetrarehetra. Heverina zany fa mety misy ifandraisana amin'ireny fakana olona ireny fivoriana ataon'ireny fikambanana miafina ireny. Andrasana no mety ho toy ny raharaha. Amin'ny vaovao politika kosa indray mila toerana iasana ny FFKM ao anatin'ny fitarihana ny dinika nasionaly ho tanterahana eto amin'ny firenena efa nangataka izany tamin'ny foloan'ny fanavaozana ny FFKM ka voavaly izany ankehitriny natotry ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny raharahantany ny jeneraly Ilson René de Roland androany ny toerana misy efitra maromaro natokana iasana ireo filoam-piangonana samihafa eo anivon'ny FFKM sy toeram-pivoriana teny tapenaka nandritra ny fidinana ifotony no tanterahana teny antoerana Eliza Hermanina. Nangataka tamin'ny filohan'ny fanavaozana Repoblika toerana ahafahan'izy ireo miasa ao anatin'ny fikoanantoam-pirenena ny FFKM. Anisan'izany efitra afaka anaovana birao, efitra ivoriana sy iasan'ny filoam-piangonana samihafa. Efitra lehibe efatra araka no natokana iasan'izy ireo ao amin'ny semady Andotapenaka iraka manokana ny filohan'ny fanavaozana andolitra izany minitry ny fanajariana ny tany sy ny raharahantany ny jeneraly Ilson René de Roland izay nidina ifotony teny an-toerana androany. Tsika mahalala moa fa ty toerana ty dia any semady zay ambany fitantanany ministera ny fanajariana ny tany zay sy ny raharahantany zay andreketako. Ka ny natongavako eto dia iraka manoka ny filohan'ny fanavaozana hanolotra an'ireny bâtiment zay nitetezitsika teo reny mba hiasany FFKM satria ny FFKM no hitarika ny dinika nasionaly na ny concertation nationale. Zay zany amin'ny ankapobeny no natongavantsika eto io ny toerana hitantsika fa malalaka izy io ary efa nojereny membre ny FFKM efa mety tsara ka manatanteraka an'izay iraky ny filohan'ny fanavaozana zay ny tenako. Mbola isy ny fampitaovana ireo efitrano ahafahana mampiasa azy. Saina hitantsika teo moa zany fa misy bâtiment efatra izy ireo ho ampiasaina ao anatin'izay fotoana natanterahana ny concertation nationale izay dia ezaka andrindra sy hijery ny fomba ampiasana an'ireo ny FFKM. Misy no atao birao moa amin'izy ireo misy ihany koa no atao efitrano ivoriana ary misy ihany koa ny toerana izay iasan'ireo filoam-piangonana manokana. Trangam-piarahamonina avy ao amin'ny fatra Tsinanana kosa mahay kila ny afo ny tsena ao bazary kely Toamasina Omaly Alina. Nanomboka tamin'ny 10 ora alina no niseho ny famaizana ka mbola nahitana afondrehitra hatramin'ny 10 ora atoandro androany. Nyainga avy eo akaiky ny tsena ny tantsaha ambany afo ka ny hitatra hatrany amin'ny tsena ambony. Lehilahy iray maty may ny afo ary tsena manodidina 503 no may tanteraka. Tsy mbola fantatra mazavatra eto ny antony nahatonga ny afo anokatra fanadihadiana ny commune ary ametraka fitoriana raha afo ninana tao no nahatonga ny loza fanadihana solonirina Patrika sy Judika mpanao gazety TV Plus Madagasikara ao Tomasina. May kila ny afo tanteraka ny 7 sanjato ny tsena ny bazary kely eto Tomasina Omaly Alina. Nanomboka tamin'ny 10 ora alina no nitranga ny firehetany ka tamin'ny 3 ora maraina vaovao ny mpamonjy vona ny afo. Nenga avy tamin'ny tsena ny atantsaha eny ambany ny afo ka nitatra tamin'ny tsena ambony. Potika sy kila ny afo avokoa ny tsena eny ambany raha ampany tsena kely sisa tsy may ho an'ny bazary kely ambony. Tsy mbola fantatra ny natonga ny afo hatramin'izao.
aitrano tsy araky ny etretana azy mihitsy satria aitrano very ambany amin'ny bazary ambany dia tonga aty jusqu'à aty amin'ny bazary ambony. Zay bazary Tamatavy zany e, bazary kely ambonina ambany dia vo mafy. Ny vin'ny afo tsy fantatra na avaiza fa tonga dia izao aitrano tena nalaky be. Ny pompier mo nanao ihany nefa tsy naharaka. Tsy ampy olona angamba ny pompier miantso fotoam-panjakana e, mba ho anampy anay mba hijery anay tena kaiky dia kaiky fa tena semba tanteraka bazary kely. Nefa ity bazary kely ity no bazary pilote eto Tamatavy. Dia misy ao anatin'izay ny ravatrano tany Antanandava mbola mahay trano mahay tsena aty bazary kely sady ao anatin'ny findramam-bola amin'ny banky. Izy mihitsy nitsenako zao. Tsisy raisina mihitsy ao nankely izy. Na dia vato balansa dia miforiporitra kely io zao balansa io. Varotra lokasira ny ana midika teo dia zany ka tany teo dia nisy ahitana tsinangy tao fa tsisy niraisina tsony mihitsy tsisy voay. Lokasira dia menaka tantely ireny teo tsisy hita tsony ireny, tsisy hitako tsony zao raisina amin'ireny. Ny anay zao plastika dia tamajinika, kahe, fitaovam-pianatra. Fa inono azy tany amin'ny tsena ambany tany no may. Dia izay zany eritreretra hoe tsy tafita aty ilay izy nefa fe tafita. Dia efa tafita zay vao namoaka ny letana efa tsy efa ta dia may ilay entana. Lehilahy iray no maty may ny afo tao anatin'ny tsena ary tsena manodidina ny 507 no may. Raha ny tarehimarika azo avy amin'ny komina aingina ny fiparitany afo ka sarotra ny famonoana ny afo raha ny fanazavana. Anokatra fahaladidiana amin'ny antony tonga ny afo ary ametraka fitoriana ny komina raha afo fananina natao na tonga ny lozy. Mpivarotra manodidina ny 3577 no misy aketo, ny 90% no may. 10% zany sisa zany hoe manodidina any amina 3500 zany ny traboiny fa mbola miandry ny chiffre exact zany tsika amizao io. Dia ny ataon'ny commune amizao zao dia miresaka mpivarotra aloha tsy mizany laram-pameha. Ny firehetan'ny afo nalaky 7 minitra taorian'ny firehetan'ny afo ny tonga ny pompier-ny commune. Kanefa tsy natagna an'ilay afo satria sady misy rivotra no niditra tonga dia niditra taty agnatiny ilay afo dia somary nananosarotra ny asa voatery tsy maintsy nagnantso renfort ny commune ny Ambatovy sy ny Spaty dia mbola hitantsika zao ihany ny zava-nisy hatreto tsy fantatra hoe inona natonga anazy fa zay no teneniko hoe anokafana fanadidina izy tia satria mampalahelo raha ohatra ka sabotagen'olona no nagnano anazy dia tsy ekegna zany ary mbola zanagna koa hoe olana andro ve sa noho ny olana court-circuit araky ny malaza ve ny zava-misy fa tsy ekegna raha ohatra ka olombelona no niezaka nanao ratsy manjary satria olombelona mitovy amintsika olona mitady vola mitovy amintsika reto olona reto ka tsy ekeko mihitsy raha ohatra ka tegna sabotage marina ny zava-misy. Mbola nahitana afo mirehitra ny ao anatin'ny tsena ao bazary kely hatramin'ny 10 ora maraina androany ary mbola mitoy ny famonoana ny afo nataony ireo mpamonjy voiny. Firehetina fahatelo ho an'ny tsena ny bazary kely ny tranga omaly alina io raha toka vao natafarina ny tsenany ireo mpivarotra taoriana ny rivodozaka izany. Akony ny tsena may ny Toamasina ny atrany miantso ny anafanganana ny amoana ny famatsiam-bola amin'ny alalan'ny padev andian'ny faharoa izay natao anampinan'ny Toamasina ny zanaky Toamasina manoloana ny aitrano nahazo ny tsena ny bazary kely ifantoka amin'ny fanamboarana ny lakan-drano nanantanambao sy ny anarenana ny Toamasina fa indrindra ny bazary kely mantsy ny famatsiam-bola mitetina hatrany amin'ny 7 tapitrisa euro amin'ny alalan'ny tetika asa io anafanganana ny anarenana ny fahazoana ireo trabona araka izany ny fanafanganana famoahana io famatsiam-bola io raha ny fanazavana hatrany mampitandrem-bola sy omegarany evijaona. Omaika mampitombo ny fahavoazana Toamasina ny famaizan'ny tsenan'ny bazary kely omaly raha ny fanazavana mia mavesatra ny fanarenana mila atao noho ny tsy mbola natafarina ny tanàna taorian'ny rivodoza azo atao nefa ny manafaingana ny famoahana ny famatsiam-bola amin'ny alalan'ny tetika sapadev andian'ny faharoa izay misy teti-bola hatrany amin'ny 7 tapitrisa euro efa fatra ireo asa tokony atao amin'izany ka tafiditra eo anatiny ny fanatanterahana asa amin'ny tsenan'ny bazary kely.
izay tsika mponina rehetra andao fanometanana amin'ireo havana reto satria nandalo ny zezany rava ny tranontsika tonga koa ty ny tragno may bazary kely izay voanarenina vao tsela prézezania dia sahirana tena sahirana atsika ka mangataka tolotanana indrindra ny fitondram-panjakana na manomboka eto tamin'ny Tomasina ka hatrany amin'ny faratampony eto dia mampatsiahy ihany ary mangataka hoe misy famatsim-bola izay avy amin'ny agence française de développement mitentana 7 millions d'euros izy io io famatsim-bola io dia vokatry ny formation izay natao tao amin'ny commune tao amin'ny PADEF 1 ny PADEF 2 dia fotodrafitrasa io famatsim-bola io zany fotoana angamba zao iadivatsika ny itsika vahoaka rehetrarehetra miaraka mitantana eto Tomasina ny tompona ndraikitra nan'olom-boatendry nan'olom-boafidy mba hiady an'izay famatsim-bola izay atomboka atsika eto amin'ity toerana bazary kely ity zany ny tolona tokony iresantsika ny mavoatsika eto Tamatave matetika dia mifanometsiny fa kosa tonga zao tokony ampiala-peo ny mpitondra eto fotony sy ny tsika vahoaka ny Tomasina ary ny mponiny bazary kely efa nisy tamin'izany fotoana izany tokony atao izy io fa ny olana dia hoe tsy maintsy hovana ny unité de gestion des projets na ny UGP dia nanontaniana indray ny hevitra rehetrarehetra hoe ekenareo ve na GETIPA dia izay tamin'izany fotoana izany nametraka hoe tsy mampaninona raha zay na tongavana ilay famatsim-bola ka eto aho zany reraka reto vahoaka reto tsy anana fa efa mividy anamboatra ny itsony zareo fa kosa zany manatena ny fitondrana foibe anetsika izay famatsim-bola amin'ity bazary kely ity. Tena mbola sarotra ny fanarenana ho an'ny tanànan'ny Tomasina raha ny fanazavana hatrany. Tsy mbola tafarina ireo mponina taorian'ny Rivodozaka Ezania izay anisan'ny mafy ka naharava ampahany betsaka amin'ny tanàna anampy amin'ny fanafanganana ny asa rehetra atao noho izany ny famoahana ny famatsim-bola io. Ankoatra izany, anisan'ny fanazarana tokony entina amin'ny tanànan'ny Tomasina ihany koa ny fametrahana ireo toerana ahafahana maka rano amin'ny famonoana afo na ny bouche d'incendie araka ny torohevitry ny zanaky Toamasina tokony apetraka ho laharam-pahamehana izany ao anatin'ny fanarenana ny tanàna. Mitoerantsika tao anatin'ny fampiaraham-baovao voavatsy ho ela ny olona ny famatsiana rano fisotro madio ao amin'ny commune ambanivohitra Ambalavao hoy ny solona vahoaka ny Madagasikara voafidy atao Ambalavao Rasoanirina Marceline efa mipetraka amin'izao ny forage roa ary mbola iampy iray fahatelo noho ny fanampiana avy amin'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny colonel ingénierina Mikael ho fianoana ireo forage telo ireo ny fahabanganana filana rano 700 metatra telo mahatonga ny tsy fahampin-drano ao an-toerana ao ny chef secteur Zirama Ambalavao rehefa tena mihodina araka ny tokony izy izany Anjaka Andriamahery Silandry Rakotonirina no mitatrantsika ny andindiny izany. Efa ny taonany maro no ny aina tsy fahampiny ny famokarana rano fisotro madio ny commune Andrenivohitra Ambalavao hoy ny solombaoaka ny Madagasikara voafidy tao Ambalavao Rasoanirina Marceline ny mafy izany olana izany tato anatin'ny telotona sy tapany. Mitady hevitra ny amin'ny fanatanterahana lava-drano ny solombaoaka ny Madagasikara voafidy tao Ambalavao Rasoanirina Marceline ankehitriny efa vita ny lava-drano roa lehibe ary mbola iampiray izany amenoana ny banga amin'ny famokarana rano. Hita tokoa ilay olana misy amin'ny famatsian-drano amin'ny tampon-tanàna Ambalavao izay efa nandrindray taona sy tapany teo izy io tena mafy be. Ny ankabeazan'ny forage eto zany misy maromaro eto misy 540 ny totalany fa 5 sisa ny mandeha antony moa zany nanamboarina reto forage nankitelo vaovao reto ny tanjona amin'ilay forage nankitelo vaovao dia meno ilay tsy fampina raha vokatra zany ny rina moa zany mba feno ilay tsy fampina satria ngezangeza ilay tsy fampina eo amin'ny 700 mètres cube par jour zany ilay tsy fampina misy eo amin'ny tanàna ny filantanana moa anatin'izay 1500 mètres cube jour ny vokatra amin'izao fotoana eo amin'ny 700 mètres cube jour zany hoe tsy fampinana eo amin'ny manodididina ny 800 mètres cube jour izay eritreretina tokony voavahany reto forage nankitelo reto. Nanambarany solombaoaka ny Madagasikara Marceline Rasoanirina fa ho vita tsy ho ela ireo forage roa miampy iray fahatelo izay nafoana ny tsy fampiny ny famokarana rano eto amin'ny commune Andrenivohitra Ambalavao noho ny fanohanany filohan'ny fanavaozana ny Repoblika.
Nisy fotoana tokoa tena nilazana fa handeha an-drano nambala vao. Nefany ny manao raha igny samora dia nisy fahasombanany forage anankiray izay namoaka sarany be tamin'izay fotoana izay dia satratrasika talohan'ny 26 ny rano. Amin'izao fotoana izao zany tonga eto reto machine fanaovana forage reto. Efa navita raika agnay ery asimo ery izay solon'le fnefo efa simba sy tokony nazahoantsika rano talohan'ny 26 igny. Misy fiadiana lavaka indray mandeha koa eto izay mokatra rano mitovy amin'ilay anankiray efa vita taloha ary ny apprenti dia mety mbola hisy koa ny forage anankiray. Sahitaro aminareo koa ngay hoe agny no vita io rano io fa araka nambaran'ny chef teo rehefa vita reto forage anankiroa reto mbola hiampy anankiray dia mino ary atenaina fa haharaka soamasara ny filasika ato agnatin'ny commune urbaine i rano. Efa atonga avokoa moa amin'izao fotoana izao ireo fitaovana rehetra ilaina amin'ny fanatanterahana lava-drano izany hoy ny solomamoaka ny Madagasikara Marceline Rasonirina. Vaovao amin'ny tontolon'ny fampianarana kosa indray mbola nefa 100 indray aman-dren'ny mpianatra ihany navita fisoratana anaran'ny zanany eny an-tsekoly amin'izao iray volana mialohan'ny fanombohan'ny tao-pianarana 7 7 izao araka ny tatitra mitantana sekoly tsy miankina izay nanontany ny mpanao gazetinay androany. Mavesatra ny adidy arabola sy ny fahasahiranan'ny ray aman-dreny ka sarotra amin'izy ireo ny fanatanterahana ny fisoratana anaran'ny zanany noho ny tale-tsekoly iray natononay eo fisoroana amin'ny fianarana an-tsekoly sady anamaivana ny fahasahiranan'ny ray aman-dreny izay. No hitarina hatramin'ny fidiran'ny mpianatra ny fanefana ny sara mpisoratana anarana ho an'ity sekoly iray ity afaka mifampiraharaha amin'ny tompona andraikitry ny sekoly ihany koa ireo ray aman-dreny raha toka mangataka andefa tsikelikely ny sara mpisoratana anarana. Ny andindininy mety nianatra rahasoa amin'ny sariny Omega Hanelson amintsika. Loatra amin'ny fampidirana ny mpianatra an-tsekoly ny akamaroany ny ray aman-dreny amin'izao iray volana mialohan'ny fanombohan'ny tao-pianarana 9 sy 7 izao hoy ny mpitantana sekoly tsy miankina. Mbola tsy misy ny atsasa-manila ny mpianatra akory no nahavita fisoratana anarana raha nambarany. Ho fanamaivanana ny fahasahiranany ray aman-dreny hitarina hatramin'ny fanombohan'ny tao-pianarana vaovao ny fetra fandoavana ny sara mpisoratana anarana ao amin'ity sekoly ity. Raha ny eto aminay manokana zany dia eo amin'ny 700 eo zany no efa nisoratra anarana dia hita moa zany araka ny mahazatra fa eo ihany le fahasahiranana zany dia hita taratra fa mba hifanarahana zany mba hoe analefahana zany le vesatra ny ray aman-dreny satria eo ihany koa le fitaovan'ny mpianatra eo fanoratana anarana zany dia ny anay manokana zany dia hoe parapahatonga ny fidirana zany ny fisoratana anarana dia raha ohatra moa misy olana na ohatr'izany ny ray aman-dreny dia ny fampiresahana zany ny tena zava-dehibe. Izy fiakarany ihany koa ny sara mpianarana ho an'ny tao-pianarana vaovao no ny fametrahan'ny fanjakana ny karama farany ambany ho 3 hetsy ariary. Ny sara mpisoratana anarana moa sy ny sara mpianarana zany ny collage dia io ho an'ny sekoly tsy miankina zany samy manana fandaharana fa raha teto aminay zany dia nisy fiakarana kely le izy satria hita in'le hoe fampiakarana ny karama farany ambany 300,000 ariary iny dia tsy maintsy jerena izay zavatra. Efa andalam-panomanana ny fomba hanatsarana ny fampianarana sy jerena ireo lesoka nandritra ny taom-pianarana teo aloha ihany koa ny sekoly sy ireo mpanabe amin'izao. Amin'ny tapaka ity volana aogositra ity no fidiran'ny mpanabe an-tsekoly. Rahantsika izao ny resabe. Pejy polisy-pirenena fanafiana tety Ambohitrimanjaka nalevandreo Jolany 7 tapitrisa ariary. Vola 15 tapitrisa ariary sy firavaka volamena no lasan'ireo Jolany nandritra ny fanafiana ny 15 Jolay lasa teo. Nisy ny voasambotra ka nanory ny toerana tao Analavory Ifanja nandevena na ny vola.
Ny votra vaovao farany filifo ofisialy olona iray no hita faty teny akaiky ny tetezana sabotsy mena maraina io. Raha ny filazan'ny olona dia lehilahy iray efa nanaovana mbay mitady hatramin'ny talata 8 Jolay teo ity hita faty ity. Ny pejy vaovao Gideona televisiona ofisialy sabotsy mena ray mpianakaviana manodidina ny 70 taona no nindaosiny fahafatesana io maraina io manoloana ny CSB2 tsy nahitana taratasy momba azy teny aminy. Araka ny sisio dia ponina aveny tsy romandidy izy no mangataka eo anoloan'ny CSB2 sabotsy mena izao. Ny pejy vaovao farany fil d'info ofisialy accident RN1 fiara sprinter iray nivadika teo anelanelan'ny Soamamanina sy Arivonimamo. Olona tsy fantatra mazavatra eto ny tena antony na tonga ny loza sy ny fahavoazana andrasana ny toy ny vaovao. Ny pejy Emmanuel Arivelo sary ny bazary kely Tomasina nalaina tamin'ny drone androany 3 Aogositra 2020 tamin'ny 12 ora atoandro. Raha tsy ivona moa 7 minitra taorinina ny mboan'ny afo ny tonga teny amin'ny bazary kely Tamatavy ny mpamonjy voina. Na izany azy no ireo marobe tao anatin'ny tsena toy ny menaka sy ny zavatra mora mirehitra ary noho ny rivotra dia vetivety teny paritaka ny afo. Toy izao ny bazary kely rehefa avy noravany ny afo. Ny vondrona vaovao farany fil d'info ofisialy efa hatramin'ny maraina no niitsoka ny fifamoivoizana eny amin'ny lalam-pirenena faharoa indrindra ny teo mandraka. Ny pejy vaovao farany fil d'info ofisialy Ramatoa Ranorimampiona Voary no filoha vaovao mpitantana ny fikambana mpikabary malagasy na ny FIPIMA. Izy no misolo ny toerany Anitra Andriamboavonjy izay nitantana nanomboka ny taona 2022. Oladada ofisialy tafa ihany fa na sprinter ny grupy anaovana tournée dia piso mihitsy no chauffeur manomboka izao. Toizantsika amin'ny vaovao toetrandro kosa indray tombanana isy rotsakorana amin'ny faritra sasany eto Madagasikara manomboka amin'ny rampitso talata raha ny tomba ny foibe famantarana ny toetrandro. Anisan'ireo toerana mety hisitraka izany ny tapany avatra Atsinanana, afovoany Atsinanana ary ny fatry ny Afoatany. Ankoatra izany tombanana idina ihany koa ny maripana indrindra amin'ny fatry ny Afoatany manomboka rampitso talata. Anitra Larasosi Omega Nevzone. Mbola anatin'ny atyririnina isika na dia efa mahatsapa fiakarany maripana aza amin'izao. Vinavinaina isy rotsakorana ihany koa manomboka rampitso talata any amin'ny faritra sasany eto Madagasikara. Anisan'ireo toerana mety hisitraka izany ny fatry ny Afoatany. Raha tazantsika amin'ny sary zana-bolana izao ihany koa dia misy an'ity rahoan'ity ato amin'ny ranomasimbe indiana izay vinavinaina amin'ny rotsakorana any amin'ny faritra avaratra Atsinanana sy afovoany Atsinanana ary amin'ny faritra sasany ato amin'ny Afoatany amin'ny talata ho avy izao. Raha tsarotsika dia tonona tranga tamin'ny voalohan'ny volana Jolay tany hoany ity tranga mety iseho amin'ny talata ity. Araka izany ary dia mila miomana amin'izay mety vinyorana izay ny faritra sasany eto amin'ny Afoatany samy amin'ny faritra avaratra Atsinanana sy ny afovoany Atsinanana ny Madagasikara. No mafisy ny foibe famantarana ny toetrandro ihany koa fatombanana idina ny maripana manomboka rampitso talata indrindra ho an'ny fatry ny Afoatany. Mbola tao anatin'ny fampiraram-baovao ny isika manohitoina ny arena voajanahary sy ny fiveloman'ny mponina any atsimony Madagasikara ny fahasimbany ny tontolo iainana an-dranomasina sy amorontsiraka. Ho sitrany izany dia tanterahana any amin'ny faritra Anosy sy atsimo andrefana ndetikasa mpanjakana ranomasina madio sy salama iarovana ny tontolo iainana amin'ny tetana mahery $120 ny famatsimbola anatanterahana azy ka ahitana ny fanarena ireo tontolo iainana simba sy ny fanamafisana ny fiarovana ny faritra Antanety sy an-dranomasina tanjona ny fanatsarana ny fahampiainan'ny mponina sady fampiainana ihany koa ireo loharano ny fantontona hoe ny ministra ny tontolo iainana sy ny fampanatsoana Lovainjafy Gracia Andria Tsitoerina.
Miatrika fa simba ny tontolo iainana an-dranomasina sy amorontsiraka hatrany ny faritra Nosy sy Atsimo andrefana vokatry ny fandotoana avy etỳ an-tanety. Ny tetikasa ranomasina madio sy salama dia mikendry ny aro ny tontolo iainana an-dranomasina, anarenana ireo faritra efa simba ary hanatsarana ny farim-piainan'ny ny fotony. Firenena 440 maneran-tany no nisitraka ity tetikasa ity, saingy Madagasikara irery no nisitraka famatsiana raha aty amin'ny firenena Afrikanina. Mitetina $240 ny famatsim-bola azo ary vola tsy averina izay fantoka amin'ny fampihenana ireo loto miainga eny an-tanety izay manimba ny tontolo iainana an-dranomasina. Araka ny voalaza teo ny tetikasa dia hiasa amin'ny faritra roa, dia ny faritra Atsimo andrefana izany hoe manamorona ny renirano Lahinya sy ny faritra Nosy manamorona ny renirano Mandrare. Ny tetikasa dia araka ny hoe riaky malio tsy salama zay, ny tanjony dia hampalio an'io riaky io satria ny antony rehefa tsy salama ny tontolo iainana an-dranomasina, tsy salama koa ny zava-miaina ao aminy, vokany tsy ho salama isika olombelona. Izay ilay approche ho an'ny Ankoatra izay dia isy ny famoronana faritra rovana vaovao sy fananganana foto-drafitr'asa hanatsarana ny fitantanana ny fako etỳ an-tanety. Ao anatin'izay dia isy ny fanavaozana ireo rafitra rehetra, ny lalàna, ny feno, fitantanana tontolo iainana na an-tanety na an-dranomasina. Misy ihany koa ny fanamboarana foto-drafitr'asa maro mba hanatsarana ny fitantanana ny fako etỳ an-tanety. Satria hitantsika zao ny tanàna amin'ny renivohitr'ny Toliara somary miparitaka ny fako tsara fitantanana izay fako izay mba tsy varina ny ranomasina, tahak'izay koa ao amin'ny commune renivohitr'ny Fort-Dauphin. Aritra 5 taona ity tetikasa iarana amin'ny fandaharana asan'ny firenena mikambana momba ny fampandrosoana na ny PNUD ity, tanjona ny fampisitrahana ny tetikasa manderina ny faritra misy ranomasina sy faritra rovana. Tsy fandriam-pahalemana kosa ny trangana fanafiana mitam-piadiana tao amin'ny commune Fasitsara ao anatin'ny distriktan'ny Fanadina ny farany herinandro lasa teo. Talo efatra no matin'ny zandary ary efatra no samborona velona taorian'ny fifandonana sy ny fanarandina ataon'ny zandary sy ny fokon'olona raha nitatry ny somam-bahoaka azadina saika hanafika ny tanàna izy ireo saingy niditra aingana ny zandary ary tsy tanteraka ny fanafiana saika natao tsy maintsy fongorona hatramin'ny farany ny asan-dahalo ao ifanadina ary tsy anaiky ny dahalo anjakazaka ao amin'ity distrika ity ny solomam-bahoaka raha ny fanazavana ny olotra omby entina anadiovana ny commune izy raha ny fanadina tery ny zora barjona. Ny zomalina no niditra tao amin'ny commune Fasitsara 20 kilometatra miala ny renivohitr'ny distrika ao ifanadina ny dahalo raindaingy amin'ny fanafiana amin'ny tapiadina, aingana nefa ny fiantson'ny mponina zandary ary aingana ny fidirana an-tsehatra nataon'ny ireo zandary tao atoerany. Vokany dahalo telo no maty no ny fidirana an-tsehatra nataon'ny zandary avy ao ranomafana ny zomalina ihany. Ireo dahalo ireo dia tsara mampafantatra. Dahalo efa kalaza lampanafika anatin'ny faritra vadivavy mihitsy ary mitondra fitaovam-piadiana merivaky. Nisy ny firaisan-kina teo amin'ny vahoaka teo amin'ny fokon'olona, nisy ihany koa ny fandraisan-draika mpitandro ny filaminana izay tsy tara tao anatin'izay adina atrehan'izay, dia nisy moa ny fifandonana dia telo no maty tamin'ireo dahalo miaraka amin'ny basy tratra, ao ihany koa ny ampolo mbola ifampitadiavina hatramin'izao izay angatahana fiaraha-miasa amin'ny tompona andraikitra rehetra indrindra fa mivoaka izay manodidina any manodidina ny faritra ny fanadina io satria mendrika fahalemana ny faritra vadivavy indrindra fa ny distrika ny fanadina. Ny toy ny fanarandia nataon'ny zandary avy amin'ny kompania ranomafana sy ny fokon'olona ary androany dia dahalo iray no maty ary dahalo efatra no azo sambelona araka ny tatry ny solomam-bahoaka ny fanadina ajadina. Eny koa avokoa ireo fanenjehana atao ireo zandary ao ifanadina saingy mankahery ny zandary ny solomam-bahoaka ary nilaza fa tsy maintsy fongorona ny asan-dahalo ao an-toerana no ny fiara-miasa eo aminy sy ny zandary ao ifanadina sy ranomafana. Amin'ny anarako solomam-bahoaka moa zany anisany no tondrako teny fakerezina ao ampitandro filaminana manontolo indrindra fa ny OMC ao amin'ny distrika fanadina. Tsapako ny tebiteby mahazo anareo fa araky ny fampiresahana sy ny toromarika ny Andriamatofoloha dia ny tombotsoan'ny vahoaka ihany. Ka hitako io fitoriana mahazo anareo tsy ara-drariny io aty ambony aty fa aza atao mampihemotra anareo zany. Ny tombotsoan'ny vahoaka ihany dia ny tanindrazana. Zay ihany ny atsika. Miala an'izay dia Andriamanitra irery ihany dia ny manao ny tsara. Fa aza kivy niza zavatra miseho. Mbola mitoy ny fanarandia ataon'ny zandary avy amin'ny kompania ranomafana satria mbola misy dahalo karoina hatramin'izao. Anolotra omby iray kosa ny solomam-bahoaka ajadina entina anadiovana ny commune Fasitsara
ao amin'ny distrika ny fanadina ranonambarany. Lafa ny arabatra ny banky antsoina hoe Standard Bank dia natafita ny fahafahana manao fandoavam-bola amin'ny yuan na ny RMB izany hoe vola sinoa eo amin'ny fifanankalozana arabatra misy amin'ny Chine sy ireo firenena Afrika misy 20 aty Afrika azafady tsy voatery atao amin'ny alalan'ny vola dolara na amin'ny vola euro intsony izany ny fifanankalozana arabatra amin'ny Chine. Andeha rahantsika ity fanadihadiana notosain'ny CCTV sy ny Radio Plus ity. Mandroso ny fiara-miasa eo amin'ny Chine sy Afrika amin'izao fotoana izao, indrindra eo amin'ny sehatry ny vola. Ny Standard Bank izay banky lehibe iray aty Afrika dia nahazo alalana avy amin'ny banky foibe ny Chine hiara-iasa amin'ny ICB amin'ny fanatanterana ny fandoavam-bola sy ny fifanankalozana mivantana amin'ny RMB avy amin'ny firenena afrikanina miisa 20. Midika izany fa tsy voatery ampiasa ny dolara amerikanina intsony ny orinasa sasany rehefa manao varotra any Chine. Afaka mandosy mandray vola mivantana amin'ny RMB izy ireo ka mampiena ny sarany fifanankalozana vola sy manafaingana ny fandoavam-bola izany. Ny RMB clearing dia rafitra ahafahan'ny banky manamarina sy mamita ny fandoavam-bola amin'ny vola sinoa mivantana. Tsy mila mandalo ho vola hafa toy ny dolara. Izany no mahatonga ny fifanankalozana ho aingana kokoa, mora kokoa ary mahomby kokoa. Anisany anamora ny varotra sy ny fampiasam-bola eo amin'ny Chine sy Afrika izany, indrindra satria Chine dia iray amin'ireo mpiara-miombonantoka arabatra lehibe indrindra aty Afrika. Ity no banky afrikanina voalohany nahazo izany fahazon-dalana izany. Everina fa dingana lehibe amin'ny fanamafisana ny fifandraisana arabatra eo amin'ny Afrika sy Chine moa izy io, ary anisany ezaka Chine ampitombo ny fampiasana ny volany amin'ny varotra iraisam-pirenena. Andratsika ny fampiarahana kosa indray ary dia ny sombon'ireo faneho-kevitra PCR tao anatin'ny fandarana demokrasia mivantana tao anatin'ny onjam-peo izy teboka roa na Radio Plus ny maraina teo rahantsika izay. Demokrasia mivantana fandarana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM isanandro amin'ny sivora sy sasany maraina. Vokatry ny fitiavan-tena ny mpanao politika na simba sy nampahantra ny firenena samy tomponantoka tamin'ny fahasimban'ny firenena ny mpitondra ny fanesy, mila manova toe-tsaina, hoy Monsieur Dimby, avy eny Ambohimanamboly. Amiko aloha mila manova toe-tsaina amin'ny mpanao politika satria zara tena mahita ny zavatra misy eto Madagasikara dia tena mbola tena le fitiava tena le mpanao politika mihitsy na tonga zao fahantrana vahoaka malagasy zao satria zao ny tenenako azany reo mpitondra rehetra mifandimby teto dia samy namotika ny fireneny ty daholo fa tsy misy hoe ny président Rajoelina ihany na ny tima ihany na nisy fa samy namotika ny fireneny ty daholo izy satria zao ny tenenako azany le fitiava tena mbola tsy afaka amin'le mpanao politika le tiako tenenina an'le hoe manova toe-tsaina va dia zao le mpanao politika reo le manodidina an'le mpitondra rehetrarehetra reo reo manipoditra akondra an'le filoha dia lasa le filoha mpanjakana avy eo ny alam-bahoaka satria reo zao fa rehefa niongana le mpitondra teo aloha dia mivadibadika palitao daholo satria le fitiava tena amin'ny mahatonga zany fa tsy tena sambyzosa amin'ny fahamarinana amin'ny fahitiana rehefa misy tsy mety nataon'le mpitondra dia mitena kitrokoa ianao hoe tsy mety nataonao andre matokolo fa tsy rehefa lasa le mpitondra teo aloha zay vao miteny daholo ataony aketo parlementaire sy ny fikariny. Demokrasia mivantana fandarana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM isanandro amin'ny sivora sy sasany maraina. Fotoana kosa zao narahantsika indray ny voambolana. Toy izao manarak'izao indray ny voambolana ifankazarana amin'ny dianio ity. Mirentirenty no hoe mirentirenty dia mitovy hevitra amin'ny hoe marevaka no sady miavaka. Raha amin'ny teny frantsay no andikana azy dia hoe luxueux na koa hoe magnifique. Voambolana izay fampiasa amin'ny andavanandro ohatra ao anatin'ity feheza teny manaraka ity. Finaritra ery maso tamin'izany mijery any arivo mirentirenty amin'ny jiro mazava rehefa amin'ny alina. Hitantsika ihany koa voambolana ohatra ao anatin'ity feheza teny manaraka ity. Nitolagaga avokoa ny olona rehetra nahita azy nanao akanjo mirentirenty na ndritriny lalao kopikole iny. Rehefa izay ary ny fantatsika dia azontsika malagasy ampiasaina amin'ny andavanandro
ity voambolana mirentirenty ity rehefa amin'ny teny malagasy araka ny tokony ampiasaina azy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana mahafehy azy. TV+ Madagascar. Fotoana koa izao ijerentsika ny ora hoe faritra maromariana Madagasikara nefa mampiasa ny motoculture Agriplus mafy sy mora kojakojaina izy reto. Manana fitaovana maro ihany koa ny Agriplus afaka ampiarahana azy arakaraka ny asa izay atao. Siny Orange eo anilanao manolotra ho anao. Moteur action. Salama. Nani azatona rasa vele pataka au Facebook yanto sai mitsy le pataka tia bypass nahita le tao amin'ny pagenareo iny mantsy zay dia saika mba haka information kely mikasika an'ilay izy fa any aminay tena efa ela be tsy nisy rano ngamba zay efa mataonany efa mataonany mihitsy dia tena sahirana be zay re mampatsaka isan'andro le bidon efa zay any amin'ny 3e étage no mipetraka dia sahirana be dia saika haka information kely amin'ilay aty aminareo zay zany mihitsy le tena antom-pisinay tamin'ny voalohany hatramin'izao moa zany mba mahany olana ny resaka rano zay le mpamatsy rano dia manao livraison isatokatrano efa rano madio tsara mihitsy ara-pahasalamana tsara azotrona tsara azotronana eo ny eo ary izy zany sotrona mangatsiaka dia efa tsy misy fiatraikany ara-pahasalamana mihitsy madio tsara par mètre cube dia afaka ampiasana anazy ny ao atokatrano rehetra moa zany dia azo andrahoana sakafo sy ny ohatran'izay dia afaka misehatra amin'ny rehetra koa zay hatramina famelona piscine raha vita azonay atao daholo hatramin'ny piscine zay moa tsy manana piscine le tianana zay miarina any fa intéressant be zany fa zavatra tena tiako antanena hitanao zany tena nao teo ny 3e étage zay mipetraka nampiasa château d'eau ihany zay taloha fa le olana zany le tsy misy rano tsony dia tsy mandeha le izy dia le mitona bidona dia any ambany mandava tonga any ambony nefa mbola olana mandreraka be ny anay zany rehefa manao livraison zay dia tonga dia motopompe mampakatra an'le rano any amin'ny étage any amin'ny château d'eau mihitsy fa juste mamaro bile ao an-trano nareo zany dia mba mandeha ny rano averiko tsara aloha mba sao tsy mahasara tonga any aminay zany nareo manatitra ny rano rehefa le manao livraison dia zay ihany miantoka ny transportement ny ranonareo makao amin'ny château d'eau anareo dia tonga dia efa mandeha ho azy zany circuit d'eau any an-trano fa mamaro bile fotsiny sisa dia efa mandeha daholo ohatran'izay le service anay tena mirary fa juste hoe fifanampiana koa zany le izy fifanampiana zany amin'izao hoe fahasarotana rano zao dia mba mirary ny vidiny efa tafiditra ao anatin'iny livraison iny daholo rehetrarehetra fa ao anatin'iny na frais de livraison zany efa tafiditra ao anatin'le prix any daholo mety be zany tsara ny manadiady rehefa hanao zavatra iray tsy henatra ny tsy fahalalana aleo manontany foana toy izay manao foana coupé dans la boîte izay no matrako ny veloma amintsika hitondra ny songadina kosa i fitiavana doni tonga soa amin'ny songadina voalohany amin'ity fiandohan'ny herinandro ity isika any amin'ny faritra Sofia iny no hitondrantsika eto anatin'ny songadany distrika iray mbola tara amin'ny lafin'ny fampandrosoana ny distrikan'ny Port Berger ao anatin'izany faritra Sofia izany na dia betsaka aza ny vokatra mivoaka ao anatin'ity distrika ity mbola maro ny olana sedran'ny mponina indrindra mifandraika amin'izany famoaham-bokatra izany anisan'ny olana ankoavana ihany koa ny fodrafitra samy manodidina ny tsena sy ny toeram-piantsonana ireo mpitatitra izay mampitohy an'ireo distrika manodidina
manodidina tsy vita ireny ny fampandrosoana fa tsy maintsy iarahana amin'ny fitondram-panjakana hoy nisy olomam-bahoaka ny Port Berger. Sary ny Fetrandriamananjara. Manodidina ny 5,700 mponina ao anatin'ny faritra Sofia dia mivelona amin'ny fambolena avokoa. Ny volovary kosa no be mpamokatra indrindra raha ny distrikan'ny Port Berger. Ho an'ny tampon-tanàna ny Port Berger manokana dia anisan'ny mbola taraiky amin'ny lafiny fampandrosoana raha ampitahana amin'ireo distrika manodidina. Maro ny ezaka efa natao hoy nisy olombahoaka voafita ao an-toerana. Anisan'izany ny fanampiana ny komina tamin'ny alalan'ny volana Siad. Mbola maro nefa ny andry ka angatahana fiara-miasa amin'ny fitondrana. Arafa magnano ezaka moa zahay surtout mikasiky ny volana Siad regny fa magnano zay tokony zay vitanay eo moa fa misy fagnampiagna mikasiky fagnabiazana agnafokontany magnome tôle magnome ciment imo lampadaire fagnazavagna ny tanàna. Olana lehibe angatahana fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana ny fanamboarana ny kianja eo ampovoan'ny tanàna hoy nisy olombahoaka. Ity kianja ity izay anisan'ny be mpampiasa indrindra amin'ny fivezivezena sy famoahana vokatra ao an-toerana. Ny tegna tianay io fagnapiagna be kokoa le toerana eto io tany malalaka be io mba toerana fagnanaovana lanonana mba tianay mba hanaovana autobloquant zany eo mba ialagna amin'ny la poussière sady koa moa zany varovarotra isika rivariva madindiniky tegna ilainay fogna zany zavatra zany fa mangataka aminareo tompon'andraikitra ndre matofoloa indrindrindra miza ministère miahazy ao amin'ny fitsinjaram-pahefagna zay zany tegna ny faniriany vahoakan'ny Port Berger tapo-tanàgna. Nambarany sy olombahoaka Olivier Rabeam mpano tanora dia anisan'ny taratra iray amin'ny hoavin'ny fampandrosoana ka izana ny hanomezana sehatra azy ireo. Misaraka izany fametrahana écran géant entina hanomezana fialamboly ary tanjona amin'ny fametrahana azy ity nijerena lalao iraisam-pirenena baolina kitra mihatrany nisy olombahoaka. Ialagna amin'le tanora moa zany resaka madomelina zany hoe mba misy zavatra mila hitsikitsehiny ny fanatanjahantena surtout ny football. Io moa zany tegna ankafizan'ny tanora ankehitriny amin'izakeo. Ankoatran'izay koa moa zany magnano zay tokony endriky ny mahatsara ny tanàna hoe mampiavaka ny tanàna isaka amin'ny faritra misy azy amin'ny district misy azy. Inisongadina avy any amin'ny faritra Sofia ihany koa manakatsona ny fiarako amintsika amin'izao arina izao tony mazatra dia manaraka ny vaovao-patra isika orin'ny vaovao nasionaly rehefa fiandohan'ny herinandro manome fotoananao ho manaraka indray kosa ny tenako very matoko.